amintsika tsararay avy androany ny fanalahidin'ny fiovana ambaratonga amin'ny fiainana na hoe fiovana ny miakatra amin'ny fiainana. Agay toko faharoa andimy fasivy, Agay toko faharoa andimy fasivy. Voninahitra ty tramotiany parany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Voninahitra ty tramotiany parany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Korintiana faharoa toko fahatelo andimy fahavalo ambin'ny folo. Fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitra ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ao amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ny avy amin'ny tompo, hoy izy toy ny avy amin'ny tompo, zany hoe ny avy amin'ny tompo dia voninahitra ka ao amin'ny voninahitra. Za manona ao fiainanao, iaina fiainanao amin'ny voninahitra ka maka miakatra makany amin'ny voninahitra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny avy amin'ny tompo, zany teny amin'izany, toy ny avy amin'ny tompo izy. Raha avy amin'ny tompo zany dia izao ny omalinao tsy tokony ho tsara noho ny androany. Ary raha mpitso tsy maintsy tsara lavitra noho ny androany. Afaka raha itaonao toy izao zany ianao, tokony mivoatra. Afaka 5 taona toy izao ianao, efa ho lafa mihitsy ny tokony ho izy. Miaraka amin'ny tompo dia voninahitra ho amin'ny voninahitra. Mandalo ny ady ankehitriny, fa zao kosa nefa tsy tokony mihitsy raha miaraka amin'ny tompo ianao, ka ny afaka 5 taonanao ho ratsy noho ny androany. Maria tsara ve ianao hoe mba te hitanao zany amin'ny herintaona mba misy parkinao iverany eo amin'ny fiaranao. Ny tranonao mba hiay tsara, ianao mba hitombo amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mijery ianao dia hoe fiainana misy ny voninahitran'Andriamanitra, ary ianao dia karazana olona lasa fitahiana ho an'ny hafa amin'izay ara-panahy. Amen. Mba tsy karazana olona hoentina bavaka foana ianao, fa amin'ny herintaona toy izao ianao indray ilay mitondra bavaka ny hafa, ianao indray ilay mamafy any amin'ny hafa. Tena hoe zany mihitsy izay resaka izay hoe amin'ny fiainana zany raha lasaka nabavy dia izao misy karazana fiainan'olona mitotongana ary misy karazan'olona miakatra. Dia tsika ilay hiakatra, tena hoe tsika ilay hiakatra hoe raha lasaka nabavy. Izaka amintsika androany hoe ahoana ny ahatanteraka an'izany, satria le planina n'Andriamanitra mihitsy raha vao avy amin'ny tompo zany dia voninahitra ho amin'ny voninahitra. Amen. Ifonako amintsika tsiraray avy, tsy mahazo tsy miova ny fiainanao. Tsy normal ny fiainana zany raha vao tsy miova, fa ny fiainana dia tokony miova ary miova miatsara. Ny mahita vokatra ianao. Misy tepoka vitsivitsika toy fampizarako aminao satria reto dia mila anovanao fiainana. Ny anjarako manome fanalahidy fa anjaranao mampiasa fanalahidy. Amen. Ny olana amin'ny malagasy dia izao, ataoko hoe malagasy ny olana amin'ny malagasy mafy loatra ilay fiainana dia tsika miezaka mafy mba ho velona, miezaka mafy mba ho aloha iofatrano amin'ny faharavolana, miezaka mafy tsika mba ahatonga antsika hoe anana vola mpidirana mianatra ny ankizy. Miezaka ataontsika zany dia izao on fait tout pour survivre. Kanefa ny planina n'Andriamanitra tsy hoe misurvivre tsika na hoe miezaka ny aina fotsiny, fa fiainana be dia be. Raha ohatra zany ianao androany ao anatin'ilay hoe miezaka misurvivre, dia androany Andriamanitra miteny aminao hoe soroko amin'io ianao, fa nomboka hiditra ianao any amin'ilay toerana hoe fiainana be dia be. Inona fanalahidy ary? Fanalahidy voalohany dia izao, tiako andrainao tenao, fantaro izay tianao hotratrara. Aveny fanroa, fantaro izay tianao hotratrara.
ratsika namavy enao ve mahalala hoe inona mitianao hotratrarina ny fiainana hoaizy ianao inona mitianao hitranga inona ny planina an'Andriamanitra fantatrao eo amin'ny fiainanao tendintsotra masiny ty tsy maintsy vakiako amin'ny teny frantsay fa mazava izy kokoa izy amin'ny teny frantsay noho ny amin'ny teny malagasy dia ho azavaiko rehefa avy eo. Proverbe 29:18 Proverbe 29:18 zao manambara Baiboly. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Rehefa tsy misy intsony hoe vision na hoe fahitana momba ny hoavy, tsy miresaka fahitana ra-panahy izy hoe alinanao ao anatin'ny masoko ankehitriny mahita faminaniana mankany fiainako, fa nalazaina hoe vision d'avenir. Inona ny tianao hitranga amin'ny hoavinao? Inona le plan, inona le zavatra ao anatinao ao hoe zao tia hitranga amin'ny hoaviko? Un peuple vit dans le désordre. Raha mbola tsy fantatrao hoe makaiza ny lalam-piainanao dia korotana ny fiainanao ray manontolo, lasa mandehandeha ho azy ny fiainanao ray manontolo. Lasaka namavy tsy possible ny fiainana tsy misy tanjona. Lasaka namavy eo isika ny vision antsika zao dia lasa misurvivre. Ahoana ny andohavako an'ity, ahoana ny andohavako an'ity, ahoana ny andehanako ary. Say fotsiny itsika zao, ahoana friana ekizy, ahoana gotena ekizy, ahoana. Lasaka namavy eo zany ny planina an'Andriamanitra. Raha vao ao anatin'izany ianao dia voafatotry ny fanahy zao tontolo zao ianao. Raha mbola ao anatin'izany ianao dia milaza aminao na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hitotongana ny fiainanao. Ifona koa raha mbola eo anatin'izay, raha mbola amin'izay level zay ianao na hoe niveau na hoe ambaratonga izay hoe miezaka ny survivre fotsiny hitotongana ny fiainanao. Raha mantany anay ianao hoe hoay zaka-piso dia teneko aminao hitotongana ianao, hisahirana ianao. Fa te hiakatra ianao amin'ny fiainana ary fantatra hoe planina an'Andriamanitra. Izy koa ny olana dia izao hoe misy karazana mpanompon'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao mitory fahantrana, mitory fahampitehana, kanefa ny tompo dia izao voninahitra ho amin'ny voninahitra. Ny Andriamanitra tompontsika zany tsy Andriamanitra mpanapotika ny olona. Ny Andriamanitra tompontsika tsy Andriamanitra mampitotongana ny olona, fa ny Andriamanitra tompontsika dia azy zao rehetra izao ary tiany ny olony ho tonga fitaratra ny fahatsarana. Ianao dia fitaratra hitana ny fahatsaran'Andriamanitra. Tomoko amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mijery ao fiainanao ny olona dia ahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Fa ny fanombohany dia zao hoaizy ianao. Inona ny tianao hitranga? Sa pasteur dia te ino? T2 hoaizy ianao. Tia hanana diplôma inona ianao? Tia handeha hoaizy ianao? Tia havita inona ianao? Tia ho salama tahaka ny ahoana ianao? Pastera, zaho te ho bokobokona tsara tena misy forme. Tena zay ve nirinao? Tena zay ve nirinao? Sa tena te hatanjaka ra-panahy, tena te hiorona ra-panahy, te ho fitahinao amin'ny hafa. Sa tsy tiako tsony zany hoe safoana no entana mavaka zany, tsy tiako tsony zany hoe misy te volo mamatro zany. Tena zay ve nirinao? Maria tsara ve tsika tsiraray hafa? Tena inona no tena irinao ao fiainana? Raha manontany anao zao inona vision anao? Inona no tianao hitranga? Za te ametraka trano ty anana trano fialany tsy ahako. Za te inona? Manontany kely kaikinao za te inona hoe? Zay mahatonga na miteny aminao hoe
androany tena ilaiko tsika tsirairay avy tena hifantoka tsara. Be dia be ny olona tsy malala zay tia nitrangakory amin'ny fiainany, ary rehefa zany nefa dia efa tsy mandrosady ianao. Ho aiza ianao? Tianana inona ianao? Ohatry nitako hoe tsika tsirairay avy eo ahoana gaty. Za pastera zao mbola anatin'ny flottement taiza. Zany tsy hitako azy zay atafavoana, tena tsy hitako zay atafavoana na ny ainako androany efa manahirana anahako. Zay mihitsy mahatonga anao tsy hivoatra mihitsy raha izay ianao. Fa mila ianao manana vision amin'io avinao. Mila ianao manana tanjona amin'ny fiainana. Ampahirezo mihitsy izy. Olona ohatranao zao vao jerena dia tokony hoe PDG zao. Olona ohatranao zao vao jerena tokony hoe vao mivavaka zao dia mitsoka amin'ny devoly. Tsy tokony hoe karazana olona tsotsotro sa fa olona tonga dia manana coopérative mihitsy. Ampahirezo io olona akaikinao io ane tsy mbola nisan'ny teny anazy an'izany. Fa ny zavatra nytenena tamin'ny olona akaikinao io dia ataovy izay iainany. Aza mitapitapy, aza lefa lavitra ny sainy. Isaky mba te hiakatra io dia nidotona ny lohany. Tsy marina ve zany e? Isaky mba te hiakatra io dia nitenena foana hoe tsy vity zany. Fa teneny le olona akaikinao io, raha olona ohatranao zao hoe tokony olona goavana be zao, andeha lavitra be zao e. Teneny mihitsy zao le karazana olona afindra tenombohatra zao e. Amen. Tsy olona ohatranao zao tsy karazany olona anana trano fotsiny, fa tena tonga dia lotissement résidentiel ray manontolo mihitsy hoe. Tsy resaka fampahirezana le izy, fa zay mihitsy olona akaikinao io. Amen. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Fantaro hoe ho aiza. Teneny hoe fantarina aloha hoe ho aiza. Tsisy ratsy ohatran'izany fiainana tsisy tanjona zany. Manala azy fotsiny, atao zay iainana fotsiny dia manala azy. Raha vao tsisy tanjona ianao dia tadidio lasa andeha amin'ny zavatra be dia be fotsiny fiainanao. Fonako aminao, misy karazana olona variana. Za tsy miteny hoe ratsy manampy olona, za tena manentana anao manampy olona, fa misy karazana olona tokony lasa lavitra fa latsaka teo amin'ny fanampiana olona. Variana manampy olona fotsiny izy, fiainany ray manontolo manampy olona fotsiny, izy tsy tafakatra tsony. Ny olona na dia izao tsy ratsy le manampy olona, fa tsy nanana vision hatramin'ny voalohany le olona tamin'ny fiainany. Tadidio fa rehefa lasa lavitra ianao, afaka ny hanampy olona bebe kokoa. Teneny hoe afaka hanampy olona bebe kokoa hoe. Faharoa ka lasaka nabavy dia izao. Voalohany, inona voalohany? Fantaro ny tiana hotratrarana. Faharoa dia izao, fantaro izay ilaina mba hatongavana any. Avy fandohany, fantaro izay ilaina mba hatongavana any. Eo ane le problema pasteka tsisy vola. Raha vao volany amatraranao ny fiainanao dia lavitra ianao, ravy ianao. Tsy vola io ka lasaka nabavy. Fantaro hoe io planinanao io ve sitrapon'Andriamanitra ve le sa tsy izy? Raha vao sitrapon'Andriamanitra io dia mila apetraka ao amin'izay hoe inona ny ilaiko ary atratrarana an'io, ary atombohy amin'ny ara-panahy ny fiainana. Tena menina mafy be ako. Le planinanao io ve, le drafitra voarainao io ve amin'ny ara-panahy, efa makany ve ianao? Efa voarainao ve le tsodrano an'le izy? Avery fandohany, efa voarainao ve le tsodrano an'le izy? Amin'ny ara-panahy hoia. Efa noraisinao ve le fahasoavana sy le ositra mampitranga an'le izy? Mety mbola tsy hanananao amin'ny ara-nofo le izy, fa raha vao voarainao ny tsodrano, fa voarainao ny ositra amin'le izy, dia fantaro efa hanao sady le izy, fa fotoana sisa ny andrasana dia hitranga le izy. Atombohy amin'ny ara-panahy hoia. Voarainao ve le tsodrano tamin'le izy? Faharoa, efa noraisinao ve le ositra sy le fahasoavana ho an'le izy? Fa io ka lasaka nabavy, raha mbola tsy voarainao le tsodrano, raha mbola tsy voarainao le ositra sy le fahasoavana tanteraka an'io, tsy tanteraka io a. Mariavy ianao hoe
ianao ve fa manana le fiainam-bavaka manosika an'le izy fanta aveko eny ao anatin'ny tontolo ara-panahy le izy no ingainy tsy maninana tsy anananao ary le vola ampitranga azy tsy vola mampitranga azy fa ara-panahy teneny hoe tsy vola hoe fa ara-panahy ao anaty tsara ka le tanjonao aminao ao efa voarainao ve le fahasoavana ara-panahy mampitranga azy le tsondra mampitranga azy hoe voarainao le ositra mampitranga azy hoe voarainao toizako eo n'le izy le fiainam-bavaka nananao ve le fiainam-panahy nananao ve ampitranga le izy sa ampitsoka an'le izy ampitranga le izy sa apitsoka avereny hoe ampitranga sa apitsoka hoe ralasika anabavy ianao ve le fanatitra ataonao ve na ny sakrifisy ataonao ve mampitranga le izy sa mamono an'le izy ao anatin'ny tontolo ara-panahy rehefa te ampitranga zavatra ianao dia dodomy be mihitsy ao anatin'ny tontolo ara-panahy tenenkeno akakiny hoe dodomy be ao anatin'ny tontolo ara-panahy hoe sako milaza aminao fa ao arinan'ity toro teny androany ity manisa taona vitsy ianao dia ahitanao ho lasa goavana be raha mahay mankatoa ianao le connexion anao amin'olona anananao ve le connexion spirituelle amin'le olona le ampitranga le izy sa ianao mivavabavaka fotsiny ianao naivon'ny fiangonana ifonako aminao fa tena mahitsy be androany ianao ve tena se connecte tamin'le vision le olona manana an'le fahasoavana io zavatra io ka lasika nabavy raha voakasika eo amin'ny tontolo ara-panahy io raha voavitanao amin'ny tontolo ara-panahy io tsy maintsy hitranga eo amen tenanao anao amenina mafy be ako voalohany inona fantaro hoe ho aiza ianao inona le tianao hitranga faharoa fantaro hoe inona no ilainao mba hatongavana any ary atomboy amin'ny ara-panahy